Miarabantsika rehetra manaraka fampahalalam-baovao eto amin'le défi Madagasikara izao arivo izao ary resaka mpanajana ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Sehatra ny fanabeazana isan'ny tarantsika amin'ny vaovao mitaky ny fampidirany décret izay efa nisy fanamboarana teny anivon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa ny CSS androany mba hahafahan'izy ireo hanohy amin'ny fampianarana araha ny fanampanazavana. Tokony hiditra ao amin'ny conseil de gouvernement raha pitso 9 septembre hoy ny solontenan'ny CSS androany ny décret efa nisy fanamboarana tany amin'ny ministera izay takin'ny syndicat ary manantena valiny izy ireo mba hiverenana amin'ny fampianarana fa raha tsy izany dia hitohy hatrany ny fitakiana. Manarak'izay momba an'ireo décret izay takin'ny syndicat dia efa nisy fanamboarana nataon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique. Raha ny tokony ho izy zany tokony hiditra ao amin'ny conseil de gouvernement raha pitso alarobia ireo décret ireo ary antenaina fa hisy valiny antenaina hoy fa hisy valiny azo raisin-tanana amin'ny conseil de gouvernement io. Raha izay ny zava-mitranga dia miverina amin'ny fampianarana zany ny CSS raha toa ka tsy misy zavatra mivoaka kosa amin'ny conseil de gouvernement dia mitohy hatrany ny tolona ataon'ny syndicat mandra-pisiny ny fivoahan'ireo décret sy fitakiana ataon'ny syndicat. Trangam-piarahamonina kosa nanizantsika amin'ny vaovao. Niakatra be ny ranomasina tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Somaly tokony ho tamin'ny 5 ora hariva tany hoany ndeha raha antsika ny seho ny tsarin'izay. Niakatra tanàna sady nahery be ny ranomasina omaly hariva tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy voakasika n'izany tany Salary Nord ka hatrany Beheloka. Omaly maraina dia efa nampilaza ny foibe mpamatatra ny toetrandro fa hikorotana ny fifamoivoizana sy ny asan-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanan'ny Nosy no ny alon-drano avy any atsimo andrefana. Nampitandrina izy fa ahery na ahery be ny ranomasina nomboka ny Omaly ka hatramin'ny alarobia 9 septembre ho avy izao. Pejara sosialy kosa manomana hetsika mahakasika ny course pour la paix centre Rup Madagasikara araharany andinidininy. Ny centre Rup Madagasikara dia manomana hetsika mahakasika ny course pour la paix izay totosaina ny alahady 20 septembre ho avy izao. Natao izao hetsika izao mba hisiany filaminana sy fandriam-pahalemana ary hikatsahana izay asoan'ny firenena. Ivitoerana aropa io misy sampana anankiray manana sampana anankiefatra zay dia ny hoe voalohany indrindra dia mikasika ny fahasalamana sy ny fianakaviana. Io no anisany hoe tranahy indrindra eto zany ary mikarakara momba an'ireny sida reny na lalana azy tany amin'ny voalohany rehefa manao zavatra hafa koa izany zao. Ny faharoa dia mikasika ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana sampana anankiray io. Sampana fahatelo dia mikasika ny fikarohana sy ny fitahiri-kevitra hitanareo angamba reny boky fokarina eto reny misy ny siantifika atao hoe litsaina, misy ny gazety tsotra gazety d'opinion zany filazantsika azy ary ny fahatelo zay tsy hoe zay no farany indrindra fa zay no mahatonga antsika eto dia mikasika ny hoe fitaizana ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fiainan'ny firenena ary fampiroboroboana ny lafiny toe-karena. Dia io sampanasa anankiray io zany no miantso antsika eto sy manomana n'le hetsika atao amin'ny lahady zay atao hoe course pour la paix araka ny lazaintsika teo mba handraisanay anjara zany na dia bitika aza amin'ny fikatsahana zay ahasoan'ity tanindrazantsika ity. Ny zava-dehibe dia mifananana filaminana fandriam-pahalemana fa irahantsika malala fa fahaly filaminana sy fandriam-pahalemana miantehitra amin'ny zavatra maro ohatra amin'ny hoe fanaovana ny marina, fanajana ny lalàna sy ny sisa sy ny sisa. Izay pejara sosialy izay ihany koa ny entiko manakatona fampahalalam-baovao ankasitrany ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.